Tompoko lahy sy tompoko vavy, faly mitsidika ny tokantrano indray ny sampana fampahalalam-baovao hito amin'ny fahitalavitra matv amin'ity alina ity. Asaina ianao araka izany anaraka ireo vaovao nisongadina ho taterindreo mpanao gazety ny fahitalavitra matv tamin'ity androany ity. Isan'izay nisongadina tamin'ity herinandro ity ny mahakasika ilay raharaha mahakasika ny Claudine Razaimamonjy. Araka ny vaovao voaray io arivo io dia MD i Claudine Razaimamonjy noho ny tsy fahasalamana nefa dia nentin'ny ambulance eny amin'ny hôpitaly AGRA ny tenany. Araka ny tatitra dia feno mpitandro ny filaminana ihany koa eny amin'ny hôpitaly. Fanadiadia ny Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga. Teo ambony filanjana marary Ramatoa Razaimamonjy Claudine no navoaka tao amin'ny chaîne pénale eto 67 hectares. Tokony ho tamin'ny 9 ora latsaka kely teo eo ary avy dia nakarina tao anaty fiara mpitondra marary araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Voatery nitazomina ponja vonjomaika tokoa izy araka ny fantatra rehefa vita ny fanadihadiana natao taminy tao amin'ny rantsampitsarana amin'ny sanany ady amin'ny kolikoly eto 67 hectares tokony ho tamin'ny 5 ora sasany teo eo. Araka ny vaovao mari-potitra voaray anefa dia reradreraka Ramatoa Razaimamonjy Claudine taorian'izay andro maromaro nanaovana fanadihadiana izay ary tratrany tsy fahasalamana tampoka ny tenany any ka voatery ny antsoina fiara mpitondra marary. Tsara ambina ny fiara nitaterana azy nivoaka ny efitrano fanaovana fanadihadiana eto 67 hectares. Ny loharanom-baovao hatrany no nilaza fa nentina any amin'ny AGRA etsy Ampefiloha izy mba ahafahany mahazo ny fitsabonana ilaina rehetra.